Ministry ny Angovo, miaraba ihany koa ny Andriamatoa Tare Général ny Jirama, ianareo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny orinasa Jirama, ianareo mpandrarà manodina amin'ireo milina famokarana ny herinaratra eto Antananarivo, eo ihany koa ianareo zay orinasa mpamatsy solika eo anivon'ny fanodrinana an'izany milina mamokatra solika zany eto Antananarivo. Sotranareo aloha zany lavitra kely nahandry tamin'ny fanombohana an'izao fivoriana zay natsony zao. Ny antony dia omaly tamin'ny folo maraina mandrapatonga ny tamin'ny 12 alina vao vita ny filakevitry ny minisitra nataonay zay nitariako. Tamin'ny 2 maraina vao natory, ary tamin'ny 9 maraina dia efa nifoa, ary zao tonga eto anatrianareo zao alohan'ny andehanako andeha hivory hamonjy ny fivorian'ny komeza. Tsy maintsy nataoko natongavana eto androany eto amin'ity toerana enitsika foana hoe Ambomanambolo. Eto ny akamaroany ireo milina mpamokatra herinaratra zay mamatsy ny herinaratra ho an'ny vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina. Tonga eto androany hanampy anareo, hieno anareo indrindrindrindra hijery ny olana tsy efa fantatsika fa hitondra vahaolana maharitra ihany koa. Misy fanontaniana be lehibe mantsy tsy ahazahoanay valiny. Misy fanontaniana be lehibe ihany koa izay avy any amin'ny vahoaka, izay iaina ny vahoaka sy iainako ihany koa. Satria ekena fa mandalo ahitantsika, ary rehefa mandalo ahitany ohatr'izao dia miena ny famokarana herinaratra, fantatsika zany. Satria raha tokony hamokatra 120 mégawatts ny andekaleka dia amin'ny 50 mégawatts eo zany sisa no vokariny zany famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano zany. Nazanona zany aza nefa ny désordre misy fanontaniana mipetraka. Tsy vao zao tsika no nandalo ahitany. Tsy vao zao zany tsika no nisedra ny fisiany délestage. Fa ny mampametram-panontaniana dia ty hoe fa maninona no tena tsy misy délestage ohatran'izao hatramin'izay ahitany ny diavintsika. Fanontaniana mipetraka voalohany zany zay. Mbola tsisy mihitsy anery zareo délestage toy izao. Faharoa manarakarak'izay raha eo amin'ny fandaniana no resahana, ny solika zay noety ny fanjakana anampiana ny Jirama dia mitovy ny quantité. Raha jerevana ny période tamin'ny herintaona sy amin'izao taona iainantsika zao. Raha eo amin'ny 15 000 m3 eo zany no fiolona ampidinana ny ireo groupe rehetrarehetra. Ndray izy rehefa tena mafy ny ahitany tafiakatra amin'ny 18 000 ohatran'izao. Jerevana tamin'ny herintaona zany amin'ny 18 000 m3 eo no livrena amin'ny Jirama tamin'ny herintaona. 18 000 m3 ihany koa tamin'ny volana Octobre tamin'ity taona ity. Nefa ny délestage lava reny. Ny délestage tena mbola tsisy délestage ohatran'ity. Fanontaniana apetrako aminareo zany fa ambelantsika valiny eo rehefa avy eo manoloana an'izay fanontaniana apetraka izay. Fa faharoa manarakarak'izay
Ny zavatra tena mahagaga sy mba ilaina valiteny ihany koa, hitondra vahaolana aloha za fa apetrako ny olana, satria za rehefa miresaka ministra sy ny tompon'andraikitra, samatsy an'izao hoe lazao anany ny olana fa tsy maintsy mitondra vahaolana tsika. Ny ankoatran'izay ihany koa dia zavatra fanontaniana apetraky ny vahoaka hoe ohatra ny atao mihitsy hoe zay azo soreny sy azo sosotra satria tapaka le ziro dia miverina indray mandritra ny atsasakady ny adiny iray adiny roa dia tapaka dia miverina indray avy eo tsy miverina tsony. Ary za zao miaina an'izany tamin'ny weekend farany teo, ianareo moa fa manana birao ao Akorondrano ao amin'ny arena, miantso a monsieur le ministre hoe normal hoe monsieur le ministre efatra amin'ny maraina mandraparivan'ny andro tapaka ny jiro tsy miverina mihitsy. Ny ampitso mbola miverina ny asa tany ohatr'izay ihany ny zavatra mitranga. Nitsika an'izany misy fiatraikany tsy amiko rery fa exemple zay ny fatapahan'ny jiro lava reny, ny tsy fahaizantsika amin'ny feany io zany misy fiatraikany vatana amin'ny fiainany vahoaka malagasy iray manontolo, amin'ny fivelomany vahoaka, ary misy fiatraikany ihany koa amin'ny fiarina sy arikarena eto amintsika. Misy usine satria ny industrie moa miresaka amintsika ihany koa tonga ny mpiasa amin'ny valo tsy miverina ny jiro raha tsy amin'ny enina, hinona moa efa mirava ny taninandro zany ny mpiasa mandritra ny tontolo andro iray manontolo. Io zany no isaritako an'satsika hoe matoa tonga eto dia arijery vahaolana antsika ary misy ny vahaolana ary tsy maintsy apetraka ny vahaolana manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra misy sy mitranga izany. Tamin'ny herintaonitsika raha nandalo délestage ohatran'izao, efa nandalo ahitany ohatr'izao tsika, fa nametraka tsika hoe ny alina ihany no tapahana ny jiro. Vitatsika eny nanao an'izay tamin'ny herintaona, fa inona zany ny tena olana satria ny fanampian'ny fanjakana mitombo, ny fanampian'ny fanjakana 30 milliards d'ariary no alohan'ny fitondram-panjakana amin'ny JIRAMA mba ahafahana miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra. BDP zany 250 millions de dollars isa-taona no alohan'ny fitondram-panjakana hoentina navotana ny JIRAMA. Sary fatatsika fotsiny fa nipipana hoe programme d'investissement public, zany hoe vola omaly zay nanao loi de finance, mivola hoentina nanovana ny sekoly, hoentina nanovana ny lalana, hoentina nanovana ny hôpitaly, hoentina nanovana ny foto-drafitrasa rehetrarehetra 250 millions de dollars. Zany hoe ny asan'ny fitondram-panjakana iray manontolo zany dia mitovy ny vola atotona ao amin'ny JIRAMA. Zay zany ny zavatra ataontsika hoe tsy ekena kosa raha efa ampandeferina le vahoaka ho an'ny JIRAMA nefa le vahaolana zany mbola misy zavatra potika koa aorianan'izay zavatra rehetrarehetra. Zay tsy maintsy tavatsika vahaolana miaraka. Ary eto moa dia miteny anareo hoe gouverner c'est prévoir. Tena efa miprévoir isika. Fa io moa ministra zao vaovao dia mihitsy mahatoky fa afanganana ko zavatra rehetrarehetra zay efa napetraka. Nametraka ny antsika efa roa taona sy tapany, efa mividitsika groupe vaovao 105 mégawatts zay mandeha amin'ny fioly lourd. Fa mbola misy groupe eo jerevantsika eo rehefa avy eo andeha amin'ny gasoil fa tsy tafapetraka mandrakity ny androany. Zay ny atao nataoko aty. Tsy maintsy manome datika androany ho vinany tafapetraka io zay ao anatin'ny lavitrezaka. Fa eo zany ao anatin'le fandaniny zay ihany. Lay groupe ho ampiasaintsika eo mandany 370 grammes
par kilowattheure. Nefa ny groupe mandeha fiolona mandany amin'ny 220 grammes par kilowattheure. Misy elanelany be zany. Ary mifanapakevitra ho raisitsika androany moa dia hoe mba tsisy ny délestage. Dia misy groupe ngeza be eo mandeha turbine. Fa ohatran'ny taonko zany mandany solika be. 300 millions d'ariary par jour. Mandritra ny adiny 10 ny andefasana n'io groupe io 9 milliards d'ariary ao anatin'ny ray volana. Nitsika an'izay zany dia inona ny zavatra ho ataontsika androany mba hanafoana ny délestage dia manome toromaka alefaso io groupe io. Io groupe anankiroa fa vola be zany. Ho tsy diantsika eo rehefa avy eo zany izay groupe zay. Lafiny teknika zay niresahako anareo zay. Fa tsika ihany koa zany mila mijery le matotale général eo amin'ny lafiny fitatana. Mila jarevantsika hoe ahoana ny anenana ny fatiantoka na ny perte reto. Perte technique, perte au niveau de gestion, perte financière abola. Tsy tafarina ny jiramara tsy jarevantsika zany zavatra rehetrarehetra. Fantatsika tsara fa maromaro ary misy palea tsy ditso fa an'ny tribunal. Satria misy olona zany palais régional fantatrareo zany zay mampirisika ny branchement illicite. Mihena ny vola miditra amin'ny jirama. Misy ihany koa fantatsika hoe mandefa gazoil tsika, mandefa citerne tsika. Indrindra fa ny gazoil ampiodina ny milina any amin'ny faritra na hito amintsika hoe ampiodiny mandritra ny adiny 10 io. Rehetra zany ny calcul ny solika ilainao fa mandritra ny adiny 2 ny ampodinana re izy. Dia makaiza ny solika. Fantatrareo tsara ny Andriamatotale, Andriamatoministra fantatrareo tsara ny fisiany zavatra. Ary zay ny antony nanatsivantsika ny géophilie hoe mba ahafahana mandrefy ny solika izay arotsaka sy ny solika lany mba tsy hisian'izany perta na halatra eo anivon'ny fitantanana zany. Noho izany zany eto dia mampitandrina fa tena tokony tsy hisy mihitsy. Mindra foa ny olona izay mety misopatra, mety migafy, fa mila misalatsika rehetrarehetra hanavitra an'izao orinasa sy izotrana ny fanavotana ny jirama aviavitro matikisinareo ana. Raha ny tetikasa atao ao olazaiko aminareo eto vitatsika ny manao an'io. Fa kosa izay tsy politra tsirairay ihany amimba sy sakana ny ezaka izay ho ataontsika tokony masatsika amin'ny teny hoe reto mitsisy monsieur le président na monsieur le ministre tonavy nareo raiso. Fa misy olona fosy tato, misy olona io moa no tena problème teneko monsieur le ministre. Aloha le vahoaka ny jarevantsika fa tsy mety raha hoe tena hosiparana ny ezaka rehetrarehetra zay ataontsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra. Misy olona tena miasa tao anivon'ny jirama. Misy olona miasa tao ny androm-piainany ray manontolo tato ary mitomany mihitsy hoe monsieur le président mba ampiso zay hiaron-doha amin'ny jirama zay. Fa misy olona koa ao tsy mijery afa-tsy ny azy, tsy mijery afa-tsy ny tenany, ary lasa miditra any amin'ny resaka hafa mihitsy hoentina higafiana sy isiparana no mety hevitra politika tsy mitovy. Fa firenena no resahantsika eto fa tsy rena politika koa. Ary zay ny teneniko anareo hoe mampitandrina ary ho jerevantsika zay zavatra. Matoa tonga aty misy antony. Za tsy olona mijery mihitsy hoe za dia ohatra io misy olona miteny anay fa maniny ianao monsieur le président no any. Toy izay hoe raha resaka vary natao eny an-tsany vary ny mamboly zay teneniko ministre amin'ny agriculture. Any an-tsany ianao no mandreny ny resaka amin'ny tatsaka.
Raha resaka fanodinana herinaratra, aleoko tonga aty manome asina sy voninahitra anareo satria aty no misy ny olona. Dia aty ihany koa no entintsika ny vahaolana. Noho izany hitady vahaolana tsika. Ny zavatra niraisinay, fanapa-kevitra niraisinay, dia izao zany ny vahaolana anisan'ny entintsika. Ny voalohany dia mbola hitohy ny fivorintsika eto aloha. Fa tsy maintsy ataontsika ny anenana farak'izay any amin'ny 20 isan-jato ny délestage dia tokony atao eto Antananarivo. Tsy maintsy jerevantsika ny fomba ny hoe ahafahan'ny olona miasa manomboka amin'ny enina maraina mandrapatonga ny amin'ny 10 alina. Jerevantsika ny fomba rehetra tsy hampisy délestage amin'ireo devoir atsika ny mitady vahaolana, devoir atsika ny tsy maintsy mitondra vahaolana. Efa nataontsika zany tamin'ny heritaona monsieur le ministre, monsieur le DG, fa tsy zao akory. Zay ny antongavako aty, misy fanontaniana milaina ambany. Ekena fa misy fiovaovan'ny toetrandro, ekena fa misy ny haintany, fa mbola tsisy délestage ohatran'izao zavatra ataontsika zao. Zay zany nijerevantsika vahaolana. Faharoa, fantatrareo fa manana vintsika. Efa nanafatra tsika 50 mégawatt na parc solaire. Efa tonga ao, tsy hoe vao afarana, fa efa tonga. Ary tsy hoe vao tonga vao zao, fa efa tonga efa ambolana maro. Efa foviana no tonga tamin'ny Tomasina, namboaka anareo parc solaire ao. Fa hatramin'izao mbola tsy mipetraka amin'ny parc solaire. Zany efa ny tena Andriamato ministra, ny 20 mégawatt amin'io parc solaire io atsovy daholo ny orinasa, fa misy orinasa ao miteny hoe vonona anaty atsika. Atsovy daholo ny olona rehetrarehetra, tsy ilaina atakandro tsony, fa tsy maintsy apetratsika io 20 mégawatt io manomboka amin'ny latsinainy. Fataovaverina makany an-toerantsika mametraka ny 20 mégawatt eto Antananarivo. Manena ny fandaniana ny solika izany zavatra rehetrarehetra atao zany. Monsieur le ministre, vavenao mampivory mila daty mazava roviana no tafapetraka reo 105 mégawatt. Goavana be zany 105 mégawatt zany. Ny Axa fato 60 mégawatt, ny Fraise 8 mégawatt, ny groupe rehetrarehetra amin'ny fitambaran'ny groupe ato tsy mahatratra an'izay 105 mégawatt zay na mitovitovy. Zany hoe zavatra goavana be zany investissement nataontsika. Fa mila afaingantsika, monsieur le ministre, mety ministre teo alohanao taraikiraiky sy mitaveravera, fa tsika mandeha aingana, ka mino fa tsy maintsy accélérentsika raha isanandro tsika, tsy maintsy mijery ny accélérena an'ireo tetikasa zay noresahako teo zay. Ametraka ihany koa tsika mba hitsinjovana hoe amin'ny heritaona ohatr'izao tsisy tsony ny olana ohatran'izao. Noho izany ny fanapa-kevitra dia niraisina tao anatin'ny filakevitry ny gouvernementa, filakevitry ny ministra Omaly, dia anampy ny JIRAMA ny fitondram-panjakana. Anao investissement fitondram-panjakana ahafahana mampiena ny subvention sy mampitombo ny herinaratra fikarin'ny JIRAMA. Fanapa-kevitra ny ministra niraisina Omaly dia najanona daholo ny investissement rehetra. Ny budget ny présidence mikasika ny investissement nahena 20 isan-jato. Ary zay toromarika amin'ny ministra hoe ajanona daholo fa ny fanalana vahoaka amin'ny fahantrany amin'ny alalan'ny fambolena, zay ny atao parenthèse iny. Fa ny zavatra tsy maintsy atao dia ny investissement rehetra amin'ny taona ho avy io dia natokana anampiana ny JIRAMA tsy amin'ny alalan'ny subvention fa amin'ny alalan'ny investissement. Noho izany zany dia anao investissement tsika 250 mégawatt ana parc solaire. Ao anatin'izay
ny 100 mégawatts atao eto Antananarivo. Mino fa anena raha ny calcul nany amin'ny 50 millions de dollars any faravakely amin'ny vidina solika zay avoakatsika. Zay ny eo ny calcul zay natao. Manao investissement na 200 millions de dollars ianao dia afaka mieconomiser amin'ny 50 millions de dollars any. Ka raha mitovy ohatran'izay zany isy ataony dia mino fa ho avitra tanteraka ny JIRAMA. Ao anatin'izany zany dia ny 50 mégawatts amin'io parc solaire io dia ataontsika ery amin'ny lac Ivato misy 300 hectares 328 exactement hectares ny lac atsika io ary io no parc solaire flottant lehibe indrindra aty amin'ny continent africain. Tsy maintsy tafapetratsika io alohan'ny heritaona ohatran'izao. Mety alohan'izay fa tsy tiako miteny daty fa tsy maintsy apetratsika le izy. Ohatran'izay ihany koa ny any amin'ny province, ny any Diego, monsieur le ministre moa manana ny détail any eo amin'ny 10 mégawatts eo, ny any Diego, ny any Mahajanga, ny ao Tomasina, ny ao Fianarantsoa, ny any Anosibe, ny any Tuléar, ametrahantsika ny parc solaire. 250 mégawatts no afaka ovatsiny fitondram-panjakana vola fa ny objectif atsika dia 1000 mégawatts ka 700 mégawatts dia ho ataon'ireo orinasa zay nahita toerana na nivelany anao an'izany tetikasa rehetrarehetra zany. Raha ao anatin'ny foiezaka anafoanatsika ny délestage ito tena ny Andriamatoa Palais Général io koa monsieur le ministre jereo tsara fa raha mampiasa le taxitsika 300 millions zany ny vola lantsika isan'andro nefitsika meny voajanahary ndraindray matetika ny météo afaka anaovantsika les pluies artificielles 40 millions ny fanaovana pluie artificielle dia vitanao zany hoe andany 40 millions ve anao pluie artificielle sa andany gasoil 300 millions d'ariary. Donc no ataontsika zany Andriamatoa ministre, Andriamatoa Palais Général isaky ny afaka manao pluie artificielle tsika dia tokony manao pluie artificielle. Vao natany météo io zao dia raha tsy piso monsieur le ministre le 31 moa androany sa raha pitsono amin'ity week-end ity favorable ny météo anaovana zay pluie artificielle iny zay. Dia anao zany tsika an'izay pluie artificielle iny zay mba ahafahana mampiena ny délestage zany dia ampiasaitsika daholo ny groupe rehetra eo ato daholo moa nareo ampandara mila ampiasaina maximum ny fioloha aloha mba ampiodina tsy siny ny délestage. Naninana indray zany ny vola tokony ametana ny sekoly tokony anaovana ny tablier fa hivitanantsika solika mararany zany ny zareo satria mandovy vola tsika mandovy vola zany tsika zay tsy maintsy jerevantsika nyreo projet rehetrarehetra ao ampiasaina ny ao misy maromaro ny groupe mandeha tsy diatsika eo rehefa avy eo fa ampiasaitsika ihany koa zany groupe mandeha gasoil any HFF mba tsy siny délestage. Mampino fitondram-panjakana nareo tsy manina ny JIRAMA ao anatin'izany. Jarevanay zany zay zavatra afaka esorina ao anatin'ny fandaniam-bolam-panjakana mba tsy siny délestage eto Antananarivo. Dikan'izay dia mino sy manantena fa samy andraikandraiky izy tika rehetrarehetra samy hiaraka hifanometana ary indrindra mba hijery sy ilaza ihany koa amin'ireo olona zay tsy valam-panty ary indrindra moa zany eo amin'le fanapahana tsy fantatro hoe io ilaiko valiteny eo hoe le tapaka sy miveriny ity inona ny antony fa ahoana ny mahatonga an'io zavatra mbola tsy niaina tsika zany hatramin'izay fa zao tsika ny miaina an'izay. Ankoatran'izay moa dia ho accéléretsika ihany koa ny fanaovana an'ireo mini hydro
ho accélérentsika ihany koa ny fanaovana an'ireo barrage hydroélectrique anisan'izany ny ranomafana amin'ny volana Desambra ity dia hanomboka. Ary izahantsika zany mba ho vita ao anatin'ny 3 taona. Mahavitezaka zay fa 64 mégawatts io zay afaka hiabsorbe ny filaina 520 isan-jato ny filaina eto Antananarivo. Zany hoe anena vao vita zany io dia anena betsaka ao anatin'ny fotoana fohy efa misoniavina rehefa azo ny telopolo efa ao ny telopolo anaovana an'izany mikasika n'io ranomafana io. Afaka hojerevantsika ihany koa ny fanaovana ny Mandraka 3. Afaka jerevantsika ihany koa ny fanaovana ny antetezam-bato Mahavoly. Akoatra n'ireo tetikasa zay ho accélérentsika ny fanaovana ny Saofika sy Volobe. Matoa tonga eto androany dia marary ana loatra ny marary ny vahoaka. Zay iainany vahoaka iainana. Ary betsaka ny ohatra zao omeko anareo rehefa avy eo fa mafy ny iainantsika ankehitriny fa ny faniriako namana raha misy zavatra faniriana olona zay nandroany dia isika rehetra ato anatin'ity trano ity anafaka ny hifirany ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo sy ny manodidina anafaka an'izao anatin'ny aiziny ary tena mba hitondra ny hazavana. Dia anjaka amintsika rehetrarehetra tsirairay avy ny fahazavam-po, ny fahazavan-tsaina mba ahafahantsika manatanteraka ny asa rehetrarehetra zay ataontsika. Mankasitraka atsika rehetra.